Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Dia raha zara voninahitra Jesosy malala no atolotra ianao hatrany. Ianao le Andriamanitra ilay tomponay. Ianao le nafoy ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana mba hanavotana anay ka natoy izao anay. Mankasitraka Jesosy satria tanamakivaky ny alina indray alina aliko ny fahafatesana. Dia niranao ny anjelinao ny tobo manodidina anay ary dia nofoazonao indray izao maraina izao harotsanainao amin'ny hafatrao. Ho vatsy entinay mamakivaky ny androm-piainanay foana satria tianao izay. Hanihonao ny fahasoavanao aminay isan'andro. Mankasitraka mankatelina Jesosy ary dia mametraka an'izao fotoana izao ambany fitahin'ny fanainao masina. Ka na iza indray ianao eto Jesosy dia ataovy matsapa tokoa fa velona ilay Jesosy ivavahana. Velona ilay Jesosy ianterana ary maneho ny fitiavana anay tsirairay aby. Dia io ny teny izay hafahafa ara Jesosy ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy vela avy Nazareta no hanaovana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Dia ampifaliratra andriavana no hanonana ny fiadanana ho antsika tsirairay aby iza tokantrano ary ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fitiavany anjoy atsika amin'izay rehetra toerana alehantsika isan'andro. Ny boky Joba sy ny Salamo no andeha angalantsika vatsy zao maraina izao. Joba 7:5-20. Dia aveo raisintsika ny Salamo 7:12. Joba 7:5-20 ary Salamo 7:12. Hovakiko misesy izay teny anankiroa izay. Joba 7:5-20 manao hoe ny androko dia faingana noho ny tsy mandoa, lasa irenika tsy nahitana soa akory. Salamo 7:12 mampianaranay anisan'ny andronay ahazahoanay voendry. Matetika dia tiantsika ampijanona ny famataranandro amin'ny fotoana iray mba ahafahantsika manararaotra tsara ny toe-javatra mahafinaritra iainantsika ao anatin'ny andro iray iny. Indrisy anefa fa tsy vitantsika izany na oviana satria isika koa dia anisan'ny zava-boaritra ataon'Andriamanitra tahaka ny hariva sy ny maraina. Ary dia mikoriana hatrany ny fotoana ary mandeha faingana tokoa araka ny teny nolazain'i Joba teo hoe ny androko dia faingana. Ary dia maro izany satria lasa sady izay ny volana 3 voalohany tamin'ity taona ity. Andriamanitra kosa nefa dia any ivelan'ny fotoana mandrakizay izy ka aminy dia tsy misy na ny lasa na ny hoavy fa isika olombelona kosa napetrany ao anatin'ny fotoana ary dia voafetra amin'ny fotoanantsika sy ny androntsika. Ary Andriamanitra irery no mahalala ny farany izany. Ary ao aoriana izany no idirantsika ao amin'ny mandrakizay. Ary ny toerana antanintsika ny mandrakizay dia miankina amin'ny safidy nataontsika tety ambonin'ny tany mikasika an'i Jesosy Tompo. Ary izay nge no isian'ny herinandro masina ry havany mba andiniantsika tena hoe manahoana ny fonokony amin'izany lalan'ny fiazo fijaliana izay nitiavan'i Jesosy izany. Manahoana ny finoana an'izany Jesosy namony ainy teo amin'ny hazo fijaliana izany mba navotanay. Tena mino ve izao sa tsia? Raha mino isika fa nanolotra ny teo amin'ny hazo fijaliana ny zanak'Andriamanitra mba hanaisitra ny fahatantsika, dia rehefa tany izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia andaniny mandrakizay miaraka aminy isika. Fa raha manao tsinitsinina sy manilikilika an'i Jesosy Kristy Tompo kosa isika dia mbola ao anatin'ny fahatantsika ihany isika ka tafasaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia masina sy tanteraka. Ary dia any amin'ny fahoriana sy fijaliana lavitra azy no andanintsika ny mandrakizay antsika amin'izay. Anio ary isika no mila misafidy satria tsy antsika ny ampitso
fa mafary indrindra nefa ny mahafantatra fa afaka ny akasitrahany eo imason'Andriamanitra isika amin'ny faneketsika indray ilay famonjena tolony antsika mamaim-poana. Eny mamaim-poana satria Jesosy Kristy no efa nanefa ny sandany teo amin'ny hazo fijaliana. Ary dia iaina ao amin'ny fiadanam-po isika any amin'ny mandrakizay. Ary izay no ilazan'ny Paoly apôstôly hoe aza manaina amin'inona na amin'inona fa ka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitantsika izany amin'ny bokin'ny Filipiana 4:1-5. Vao avy nampamonany Jakoby Herôda mpanjaka no maha-kristianina azy, ary nankasitrahany an'izany ny vahoaka. Noho izany mba hampahalaza azy kokoa dia nikasa hampamonany apôstôly Petera ihany koa izy. Ary dia noeritreretiny atao fampisehoana izany any ampitson'iny. Mandra-piandry an'izany ary dia nataony tao an-trano izy ny Petera ka nampiambena ny miaramila efatra ary nasiany rojo vy mafy idy. Fantasy Petera ny miandry azy fa fijaliana azy fahafatesa. Tokony fentepitepy sy fanahina mihitsy izy tamin'io alin'io. Tsy izany anefa nonseho fa natory tamin'ny ny fijaliana martyra izy azahoany manevonahitra azy ny tompo. Nandriza izany kosa dia nanandratra vavaka tamin'Andriamanitra ho azy ireo kristianina tao an-tanàna ka dia feno ny fiadanana avy amin'Andriamanitra i Petera. Isika-pino ihany koa ry havana, ianao izay niain'io ihany koa dia afaka niana izany fiadanana sy fahatonitsaina izany raha mandalo amin'ny fanenjehana na olana maro samihafa satria ny fatokinan'Andriamanitra izay malala kokoa noho isika, izay tsara ho antsika sy mpiara-miasa ny toe-javatra rehetra ahasoa antsika no loharanony. Ary dia indro fa naniraka ny anjely ny tompo mba hanafaka an'ilay nifatotra ka namono varavarana mavesatry ny tranomaizina. Move izany ry havana tsy fanehoana ny hery mahagaga sy ny fahefan'i Jesosy Kristy. Tsaroantsika tsara ny antsoin'i Jesosy andrevi-pamoretra, asa izay tena navelona azy kanefa dia nanaraka an'i Jesosy izy. Ny antso an'levy tahaka ny antson'ny mpianany tsirairay avy mantsy Jesosy. Ry havana, mitaona antsika dia izao sy anao ihany koa izy mba metraka amin'ny fitantanana ny fiainantsika ka naika azy ho tompo. Manam-pahefana ny mibaiko ve izy? Eny tompoko, satria olona hafa dia hafa izy ary tonga lafatra. Noho izany dia manana fahefana ara-moraly ianao izany amin'ny olona rehetra izy. Manaraka izany dia afaka miantso antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy izy. Ary izay no itenenany hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afatry amin'ny alalao. Toa te ilaza amintsika Jesosy hoe tsy misy olona afaka miaina ilay fiadanana be raha tsy mandray ny famonjeko aloha. Na ary ny olombelona mbanana fifandraisana manokana amin'ny tahaka ny fifandraisany ray amin'ny zanany mantsy Andriamanitra. Vetivety foana nefa dia nosomban'ny olombelona izany fifandraisana izany tamin'ny nandava ny tenin'Andriamanitra. Lasa nisy antsana be nanelanelana sy raha olombelona no ariana. Tsy misy intsony ny azon'ny olona atao ankanesana ao amin'Andriamanitra. Dia hoy ilay fanambarana matahotra hoe ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Moa ve ho lavitra an'Andriamanitra mandrakizay ny olombelona? Satria tsy manana fifandraisana indray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihezahan-tenany izy. Saingy tian'ny olombelona no ariana kosa ny Andriamanitsika. Ary dia nomeny antsika ny lalana azahoana manantona azy. Ianareo izay lavitra fahiny dia efa napikaikeny rahan'i Kristy. I Jesosy Kristy irery ihany no lalana mankany amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny asa-panavotana ataony teo amin'ny hazo fijaliana sy ny rahany izay latsaka, izay tsarovatsika mandritra izao lalan'ny hazo fijaliana izao. Tian'Andriamanitra ho sambatra ianao, manatona azy
ary amin'ny alalan'izay efa ratorony anao. Ahita fiadana sy fifaliana ianao amin'ny andraisanao azy ho Andriamanitra mpamonjy sy orainao. Ho vaovao tanteraka ny fifandraisanao aminy ary ho feno fahasambarana tokoa. Averina indray ry havana, fotoana novelaran'Andriamanitra ho antsika izao erandro-masina izao, mpandinintsika teny na tena andray ny famonjena izay atolotry Jesosy antsika isika, na ihany koa anday izany fanomezana izany. Andriamanitra mihitsy anefa no efa nanome antsika ny toro-dalana hoe misafidiana ny fiainany dia ho velona ianao. I Jesosy io fiainana nolazainy io ry havana, ko raha tena mandray azy rehefa tena miaraka aminy dia Jesosy tena mihitsy no miteny aminao hoe aza mierikerika intsony are, fa izao no Andriamanitra ao sady mampahiry anao no mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana fahamarinako ao, raiso ry havana ny famonjena tolotra ho anao anio dia ny anio. Amen. Ivavatsika tompo. Mankasitraka indray Jesosy ny amin'ny vaty izay omenao anay, zanay indray misafidy izay tokony lalana izoranay raha manantena izany fiadanana sy fiainana izany izay ho any amin'ny mandrakizay eo anilanao. Ampianaro ary izay ahitoky ianao foana. Ampianaro izay mba hiandray ianao Jesosy malala, ary tena hifidy an'ilay lalana tsara eny na dia ety ary fa Andriamanitra feno fahatsarana ianao. Tolory hery izay Jesosy raha makivaky an'izany lalana izany, ary ame finoana foana fa tsy maintsy mbola ho avy ny fahatsaranao aminay tsirairay avy. Dia mametraka ny tsirairay eo ambanin'ny fitahinao, mametraka ny tsirairay eo ambanin'ny fahasoavanao, ka na iza Jesosy anaiky hisafidy andray ianao ilay famonjena ho anay, dia ataovy migioka an'izany fiadana izany teny ety an-tany mba ho santatra izay ho vatanay any amin'ny mandrakizay. Dia tahio ny tontolo andro ny tsirairay avy. Antsotranao masina ka hitenenanao hoe aza matahotra fa izaho mompanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izao Jehovah no miteny dia tsy maintsy ho tanteraka aminareo izany. Dia mankasitraka Jesosy mankately aty ho tahinao ny andronay rehetra, ho voninahitry ny anaranao. Saotra Jesosy malalo. Aleloia. Amen.